Amen. J'étais tout proche de lui, il m'a donné directement le micro. Amen. Amen. En tout cas, bonjour à tous. Je redis le bonjour parce que le Seigneur est bon. Si vous remarquez bien, on parle en français et en malgache en même temps. Si vous remarquez bien, on parle français et malgache en même temps. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas le malgache. Donc il faut que ça soit clair pour tous. Amen. Amen. En même temps, le frère il nous a remercié tout à l'heure. Et il a remercié le Seigneur avant tout aussi. Et nous aussi, de notre côté, nous voulons vous remercier pour l'accueil que vous nous avez fait, pour tout ce que vous avez donné depuis que l'on est là. Parce qu'on est venu de loin, pas seulement pour apporter, mais aussi depuis ce temps, en fait, on a reçu. On a reçu votre amour. On a reçu des fruits de votre part. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Nous sommes des frères et sœurs. Nous qui sommes venus, nous sommes des frères et sœurs. Nous ne sommes pas plus que vous. Nous sommes même plus petits que vous. Donc j'aimerais mettre cela vraiment, j'aimerais éclairer vraiment cela. Il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de pasteur. C'est vrai, c'est écrit dans la Bible. Mais nous ne voulons pas porter les titres ou quoi que ce soit. Mais on est des simples frères et sœurs. Tout cela reste des fonctions. Comme par exemple, moi je suis père. Donc, j'ai la fonction de père. Mais c'est pas tout le temps qu'on va m'appeler père, que mon frère il vienne père. Il va pas m'appeler père tout le temps. Et on va m'appeler par mon nom. Parce que j'ai un nom. Et voilà ce que je voulais présenter. On est tous pareils. Il n'y a pas de différence. Vous avez besoin de nous. Vous avez besoin de nous. J'ai besoin de vous. Donc, nous on forme un seul corps. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a rassemblés encore. Et j'espère que ça sera souvent. Parce que comme je vous ai dit, on a reçu et vous aussi vous avez reçu. C'est ça le corps. C'est de se donner l'un pour l'autre. Donc toi si tu veux sortir du corps, tu n'auras rien. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi que nous devons respecter les uns les autres. Même le plus petit. Parce que chacun est important. Amen. Amen. Chose que j'ai remarqué ici à Madagascar. Comme on est déjà pauvre, il y a beaucoup de pauvres.
Mais il y a aussi beaucoup de riches. Donc en fait, c'est ça ce que je vois, c'est ça ce que j'ai remarqué, ça me blesse le cœur. Parce que les gens, en fait, les uns écrasent les autres. Il n'y a plus d'égalité. Et le frère, il a parlé d'humilité. Et c'est une chose qu'on voit rarement. Donc pour nous qui sommes l'église, c'est nous qui devons présenter ces fruits. Parce que c'est nous qui sommes la lumière du monde. On ne va pas attendre les païens pour présenter la lumière. Mais c'est nous qui devons présenter la lumière. Parce que nous avons la lumière. Et le Seigneur nous avait dit d'aller. Le Seigneur nous avait dit d'aller. Faire quoi? Faire quoi? Présenter la lumière. Alléluia. Alléluia. Je vais prendre dans Jacob, dans Jacques, chapitre 2. Amen. Amen. Mes frères, n'ayez pas d'égard à l'apparence des personnes dans la foi en notre glorieux Seigneur Yeshua HaMashiach. En effet, s'il entre dans votre assemblée un homme qui porte un agneau d'or et un habit magnifique, et qu'il entre aussi un pauvre misérablement vêtu, et que vous tourniez les yeux vers celui qui porte l'habit magnifique, et lui disiez, toi, assieds-toi ici honorablement, et que vous disiez aux pauvres, toi, tiens-toi là debout, ou assieds-toi ici sur mon marchepied. Riralaiko, aoka tsy asiana fizahan-tavan'olona ny finoanareo ny tompontsika dia Yeshua Masia tompony voninahitra. Fa raha misy olona miditra eo amin'ny fivorianareo, manao peratra volamena sady miakanjo tsara, ary mba miditra kosa izay olona mahantra miakanjo ratsy, koa mijery ilay miakanjo tsara ianareo ka manao hoe mipetraha eto amin'ny fitoerana aloha ianao, ary manao amin'ilay mahantra kosa hoe mitsangana eroa ianao na mipetraha etsy amin'ny fitoeran-tongotro. L'égard à l'apparence. Fizahan-tavan'olona. Chose qui abonde ici à Madagascar. Zay zavatra tena hita hoe tena mibatoerana be eto à Madagascar. Et parfois c'est dans l'église aussi. Dia indraindray koa io tafiditra any amin'ny fiangonana. Quelle doit être notre attitude face à ces choses? Parce que comme qu'on a dit tout à l'heure, en fait, nous devons être la lumière. Nous devons dénoncer ces choses. Que le Seigneur ne fait pas d'égard à l'apparence. Le Seigneur, il a dit, il a choisi les pauvres de ce monde. Bien les plus pauvres. Il était sur son trône. Il est descendu comme le frère il a dit. Pour qui? Pour ceux qui sont sur la terre. Mais il a dit, il a choisi les pauvres, donc il a choisi les pauvres. Donc le Seigneur lui-même, il a choisi en premier les pauvres. Est-ce que c'est le cas pour nous?
Quand on passe dans la rue, Isika rehefa mandeha eny an-dalana on s'approche de qui le premier, le pauvre ou le riche? dia izany olona atontsika voaloha le mahantra sa le manan-karena Alors que le Seigneur il s'est approché des pauvres kanefa premièrement. ny tompo dia nanatona ny mahantra aloha ny voalohany indrindra. Regardez bien dans la Bible. Jerefo tsara ao amin'ny baiboly Il a rencontré beaucoup de pauvres. be dia be ireo olona mahantra izay niaonany. Les apôtres ont rencontré beaucoup de pauvres. Ireo apôstôly a mahantra ny niaonany koa. Mais ici, les pauvres sont délaissés. Fa aty kosa ny mahantra lasa voilikiliky. Elle est où l'église? Dia aiza ny fiangonana? C'est vrai, l'église, il y en a. Tena marina hoe misy le fiangonana, Il y a un reste. misy le ambiny izay an'ny tompo. Mais j'aimerais vraiment interpeller au plus profond de toi. Fa za tena hoe T'es interpellé? dia hiteny a tandrina any amin'ny lalina indrindra any aminao any Que le Seigneur nous appelle hoe tena miantso antsika ny tompo à ne pas faire égard à l'apparence. mba tsy hanaovantsika fizahantavan'olona na hanavakavaka olona, Parce que lui n'a pas fait égard à l'apparence. satria izy tsy nanavakavaka olona. Amen. Amen. Je voudrais juste prendre 1 Samuel 17. Te handray kely a Samoela voalohany toko fafito amby folo. Chapitre 17, verset 17. Andininy fafito amby toko fafito amby folo, andininy fafito amby folo. Isaïe dit à David, son fils, prends maintenant pour tes frères un épha de ce blé rôti et ces 10 pains et porte-les promptement au camp à tes frères. Tu porteras aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers et tu t'informeras du bien-être de tes frères et tu m'en apporteras des nouvelles sûres. Or Shaoul et eux et tous ceux d'Israël étaient dans la vallée du chêne combattant contre le Philistin. David se leva de bon matin, il laissa les brebis aux soins d'un gardien, prit sa charge et s'en alla, comme son père Isaïe le lui avait ordonné. Et il arriva au retranchement où l'armée sortait pour se ranger en bataille et en pousser des cris de guerre. Car les Israélites et les Philistins se rangèrent armée contre armée. Alors David se déchargea de son bagage, le laissant entre les mains de celui qui gardait le bagage, et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères s'ils se portaient bien. Et comme il parlait avec eux, le Philistin de Gath, nommé Goliath, sortit des rangs de l'armée des Philistins, se présenta entre les deux armées et proféra les mêmes paroles qu'il avait proférées auparavant, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël s'enfuirent devant lui, saisis d'une grande frayeur, et les Israélites disaient, avez-vous vu s'avancer cet homme? Il est monté pour jeter un défi à Israël. Mais si quelqu'un le tue, le roi l'enrichira de grandes richesses et lui donnera sa fille et affranchira la maison de son père en Israël. Alors David parla aux personnes qui étaient là avec lui en disant, quel bien fera-t-on à l'homme qui frappera ce Philistin et qui ôtera le propre de dessus Israël? Car qui est ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée d'Élohim vivant? Et le peuple lui répéta ces mêmes paroles et lui dit, voilà ce qu'on fera pour l'homme qui le tuera. Son frère aîné Eliab l'entendit, qui parlait à ses hommes, et la colère d'Eliab s'enflamma contre David et lui dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, car tu es descendu pour voir la bataille. Et David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Puis il se détourna de lui vers un autre et lui posa les mêmes questions. Et le peuple lui répondit de la même manière comme la première fois. Les paroles que David avait dites furent entendues et rapportées devant Shaoul, qui le fit venir. Je m'arrête là, jusqu'au 31. Aroy Jesse tamin'ny David zanany
ento ity lango ity eranefa ity sy reto mofolo reto ho an'ny rahalanao ka dia miazaka zaho ho any antoby ho any amin'ny rahalanao ary ento ho an'ny fe arivo ireto fromage didiny folo reto dia zaho na tsara ihany rahalanao na manao ahoana ary itondray izay ahafantarako ny toeny aho ary Saoly sy izy telo lahy mba amin'ny lehilahy rehetra amin'ny Israely dia teo amin'ny loha Sahelahy niady tamin'ny Filistina dia ny fomaraina koa Davida ka namela ny ondriny tamin'ny mpiandry dia naka ny entana izy ka lasa nandeha araka nandidiny Jese azy ary tonga teo amin'ny sehatra sarety izy ary ny antokony miaramila izay efa hivoaka ilahatra dia nanakora hiady tamin'izay fa ny Israely sy ny Filistina efa nilahatra hiady ka nifanatrika ny miaramila ary Davida namela ny entany teo an-tanan'ny mpiambina entana dia niazakazaka nakeny amin'ny tafika ary tonga ka niaraba ny rahalahiny ary mbola niresaka taminy izy indro taminy niakatra avy teo amin'ny laharan'ny miaramila amin'ny Filistina ilay olo-mahery mpiantsiady lehilahy Filistina avy any Gata Goliata no anarany ary niteny tahaka ny teo aloha ihany izy ka reny Davida ary ny lehilahy rehetra amin'ny Israely raha nahita io lehilahy io dia nandositra azy fa natahotra indrindra izy ary hoy ny lehilahy tamin'ny Israely efa hitanareo va io lehilahy miakatra io iaika ny Israely tokoa no iakarany koa izay lehilahy mahafaty io dia ataon'ny mpanjaka manankarem-behivava ary omeny koa ny zanany vavy ho vadiny sady tsy ampandoavy ketra amin'ny Israely ny taranadrainy ary hoy Davida tamin'ny olona teo anilany ahoana sy ahoana nge no atao amin'izay lehilahy mahafaty io Filistina io ka mahafatra masony Israely fa zinona moa io Filistina tsy mifora io no dia iaika ny miaramila ny Elohim velona ary ny olona namaly hoe izany ka izany no atao amin'izany lehilahy amin'izay lehilahy mahafaty azy ary Eliaba zokony nandre azy ny teny tamin'ny olona dia nirehatra tamin'ny Davida ny fahatezerany ka hoy izy nahoana ianao ny midina ety ary amin'iza moa no namelanao ireo ondry vitsy ireny any anefitra fantatro ny avinavonao sy ny faharatsy ny fonao fa izany ady no hidinanao ety ary hoy Davida moa maninona moa ao tsy misy antony va ary niala teo aminy akany amin'ny sasany izy ka niteny tahaka ny teo ary ny olona namaly azy tahaka ny teo ihany indray ary noho ny renin'ny olona ny teny izay nataony Davida dia nambarany tamin'ny Saoly ka dia naniraka naka azy izy. Amen. Amen. Nous connaissons très bien l'histoire des Philistins. Fantatritsika tsara ny tantaran'ny Filistina. S'il y en avait un adversaire qui se battait souvent avec les enfants d'Israël, même depuis le temps des juges, dia ireo dia efa avaly miady matetika amin'ny zanak'Israely na dia tamin'ny fotoana mpitsara ary. les Philistins. Ny Filistina. Ils étaient des adversaires coriaces. Dia izy ireo dia tena hoe fa avalo mafy mahery. Et en plus de ça, il y avait un homme qui s'appelait Goliath. Et cet homme-là, il était au-dessus des autres. Il était grand, pas comme les autres. Et cet homme-là faisait peur aux enfants d'Israël. Personne n'osait l'affronter. Personne n'osait s'approcher de lui. Il y a beaucoup de Goliath ici à Madagascar. La religion. J'entends rarement les gens qui dénoncent la religion. Parce que la religion, c'est l'ennemi de la parole. Parce que la religion cache la parole. C'est un ennemi difficile à faire tomber. Et ça a été toujours un ennemi qui était difficile à faire tomber. Alléluia. Alléluia. Et un jour, Isaïe, le père de David, il a envoyé David pour aller donner à manger aux frères qui partaient en guerre.
Donc David ne faisait pas partie de l'armée de la Zany hoe guerre. Davida zany dia tsy isan'ireo miaramila. Il venait juste pour aller rapporter quelque chose pour ses frères. Fa ny antony nandehanany tany dia hitondra sakafo ho an'ireo rahalahy fotsiny. Pour ses 3 frères. Ho an'ilay rahalahiny anankitelo. Mais quand il est venu, il a voulu voir Fa rehefa tonga tany izy dia tia ahita qu'est-ce qui se passe. hoe inona ny zavatra mitranga. Les enfants d'Israël se faisaient humilier. Dia hitany teo mihitsy hoe tena nomenara nambanina ny zanak'Israely. On les a insultés. Tenenana ratsy zareo a. Et David se disait, mais qui sont ces incirconcis qui nous insultent? Dia ozy Davida hoe izy ireo olona tsy voafora izay maniratsiratsika ireo. Ça lui a fait mal. Satria nandratra anazy ilay zavatra. Beaucoup de religions, Be dia be koa ny fombafomba-pivavahana. beaucoup de soi-disant églises Be dia be nolazaina hoe fiangonana insultent le Seigneur maniratsira ny tompo. en dépouillant ses enfants. Satria mambotry an'ireo zanany. On te demande toujours l'argent, l'argent, Angatahana aminao foana ny vola, mais il n'y a rien de retour. kanefa tsy mba misy zavatra voaray anao mihitsy. C'est une insulte. Dia faniratsirany zany. Parce que toi qui as besoin de ton argent pour ta famille, Satria anao mila an'ilay vola ho an'ny ankonanao. on te dépouille. Dia nefa mbola vao mainka On botrina t'arrache tout. esorina songotana aminao zavatra rehetra. On te dit que si tu fais pas d'offrande, tu vas être maudit. Dia tenenina aminao hoe raha tsy manao fanatitra ianao dia voaozina. Alors que le Seigneur t'a dit qu'il t'a béni de Kane- toute bénédiction spirituelle. Kanefa ny tompo miteny hoe ianao dia voata amin'ny fitahim-panahy rehetra. Donc tu es béni. Zany hoe voata zany ianao. Mais on te dit que tu n'es pas béni si tu fais pas d'offrande. Kanefa nylazaina aminao dia hoe tsy voata ianao raha tsy manao fanatitra. Cette parole vient de l'ennemi. Dia zany teny zany avy amin'ilay fahavalo Le zany. pire ennemi du Seigneur. Le tena fahavalon'ny tompo mihitsy. Quand tu entends ça, sors dedans. Raha heninao zany raha torinana zany ianao dia milata ao. Le Seigneur n'y est pas. Satria tsy ao ny tompo. Tous les dimanches, on te demande l'argent. Isan-kalahady ianao dia angataham-bola foana. Alors que le Seigneur a déjà tout donné. Kanefa ny tompo efa nomeny daholo ny zavatra rehetra. C'est lui qui doit te donner. Izy ny tokony hamehy anao. C'est soi-disant ces prophètes et pasteurs qui doivent te donner. Reny atao hoe pastera sy mpaminany reny ny tokony hamehy anao. Mais c'est pas eux qui doivent te demander l'argent. Fa tsy tokony izy ny Parce angata-bola que le aminao. Seigneur leur disait, paie mes brebis. Satria ny tompo ny teny anazy hoe endraso ny ondriko. Nourris mes brebis. Fa hany ny ondriko. Pourquoi il te dépouille? Dia fa maninona nefa ianao no botriny. Il te vole. Mangalatra izy aminao. Le Seigneur, il a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Satria ny tompo ny teny hoe nahazo maimaim-pony ianareo dia manomeza maimaim-pony. Elle est où la gratuité dans les églises ici à Madagascar? Dia aiza le Il maimaim-pona n'y en a pas. eto amin'ny fiangonana eto Madagasikara tsy hita ntsony. Mais heureusement, vous êtes là, vous êtes le reste. Fa sofa nareo eto, nareo le ambiny. Et au moins, il y en a qui pratiquent la parole. Mba misy a zay tena mampiatra an'ilay soratra masina. Beaucoup se lèvent en ennemis du Seigneur. Betsaka ny mijoro a mba ho fahavalon'ny tompo. Mais nous devons les discerner. Fa tsika tokony hafantatra. Nous devons le savoir. Tsika tokony hahalala. On s'est dit que ouais, il y a quand même, il prêche quand même un petit peu de vérité. Dia indraindray tsika miteny hoe misy olona miteny milaza ny marina ihany. Mais quand il y a une fausse doctrine, il faut sortir, peu importe. Fa nefa rehefa misy fampianaran-diso dia mila mivoaka ao foana tsika. Parce que ce sont les ennemis du Seigneur. Satria reny dia fahavalon'ny tompo. Des Philistins Filistina qui insultent le Seigneur. zay maniratsira ny tompo. Il y en a beaucoup. Dia be nohatra zany. C'est pour ça que ce pays il devient si pauvre. Zay mampatonga an'ity firenena ity tena vao may tena me mahantra. Parce qu'il y a beaucoup qui insultent le Seigneur. Satria betsaka ny maniratsira ny tompo. Il y a beaucoup qui rabaissent le Seigneur. Satria betsaka ny manahivaiva ny tompo. Il y a beaucoup qui marchent sur la croix du Seigneur. Satria betsaka ny manitsakitsaka n'ilay hazo fijalian'ny tompo. La parole dit Hoy ny soratra masina hoe qu'il y en a qui marchent en ennemi de la croix du Seigneur. betsaka ireo mandeha fahavalo ny hazo fijaliana. Le fondement de la Bible, la base de la Bible, Kanefa ny fototry ny Baiboly c'est la croix. dia ny hazo fijaliana. Comme le frère il disait tout à l'heure. Araky ny tenen'ilay rahalahy teo, C'est de s'humilier ny fanetretena
et servir les autres. sy ny fanompona ny hafa. Le Seigneur a manifesté ça sur terre. Dia zany ny zavatra naseho an'ny tompo tetỳ tany. Mais ce n'est pas ce que l'on voit. Fa tsy izay nefa ny zavatra hitantsika. Il y a tellement de fausseté. Be dia be loatra ny sandoka. Il y a tellement de tromperie. Betsaka loatra ny fitaka. Aujourd'hui, c'est dimanche. Androany zao alahady. Je vois les gens bien habillés. Hitako ny olona miakanjo tsara daholo. Ils vont, je ne sais pas où, peut-être dans les bâtiments d'église. Dia tsy fantatra hoe ho aiza zareo fa mety hoe ho any amin'ilay trano fivavahana reny. Quand ils sont bien habillés, Miakanjo tsara. mais pour honorer qui? Fa iza nefa no ho asandratry zareo anatin'izay. Pour honorer le pasteur? Anandratra an'ilay pastera ve? Pour honorer le prophète? Amme voninahitra an'ilay mpaminany ve? En tout cas, ce n'est pas pour honorer le Seigneur. Fa hita mazava nefa ilay izy fa tsy ho an'ny tompo ny Donc anaovana tu izay. marches en ennemi du Seigneur. Izany hoe mandeha ho fahavalon'ny tompo ianao zany. Par ta façon de t'habiller, Amin'ny fomba fiakanjo on peut reconnaître si tu marches avec le Seigneur ou si tu ne marches pas avec le Seigneur. dia efa hita sahady hoe miara mandeha amin'ny tompo ve ianao sa tsy miara mandeha amin'ny Quand tompo. tu vas à l'église pour montrer tes cuisses, Raha ohatra ianao makamy am-piangonana mba hanehoanao ny vatapehanao, pour monter ton corps, mba hanehoanao ny vatanao, tu n'es pas là pour le Seigneur. dia tsy ho an'ny tompo mihitsy ny Tu es là atongavanao pour eo. autre chose. Fa zavatra hafa ny antony atongavanao eo. Beaucoup d'églises sont ennemis du Seigneur sans même le savoir parfois. Dia be ny fiangonana izay fahavalon'ny tompo ary ny sasany aza tsy mahalala akory hoe Et fahavalon'ny tompo izy. beaucoup de gens vont là-bas. Dia betsaka ny olona makany amin'ireny. Il y a beaucoup de statues. La Bible dit que tu n'honoreras pas les statues, tu ne t'agenouilleras pas sur les statues, mais on vient quand même voir les statues. Dia be ireo sarivongana nefa amin'ny baiboly miteny ianao tsy akohaka eo amin'ireny sarivongana ireny na hanompo Ennemis du anazy. Seigneur. Fa nefa mbola be dia be ihany miakohaka amin'ireny. Fahavalon'ny tompo. Ennemis du Seigneur. Fahavalon'ny tompo. Waouh, Seigneur. Le Seigneur nous aime. Tian'ny tompontsika. Le Seigneur nous aime. Tiantsika ny tompo. Mais beaucoup refusent le Seigneur. Kanefa betsaka ny mandaha ny tompo. On leur prêche la vérité. Toriana amin'izareo ny fahamarinana. Voilà la gratuité. Tiany maimaim-poana ny filazantsara. Voilà la vie. Dia tiany fiainana. Mais ils te tournent le dos. Fa mihodina izy. Ils préfèrent être ennemis du Seigneur. Fa ny zavatra tiany dia no fahavalon'ny tompo foana. Dans Deutéronome là-bas, Deutéronome, Any amin'ny Deutéronomia, le Seigneur nous dit de choisir la vie et la mort, entre la vie et la mort. ny tompo dia miteny antsika apetrany eo alohantsika ny fiainana sy ny fahafatesana dia mba hivitianantsika. Mais beaucoup choisissent la mort. Dia betsaka nefa misafidy ny fahafatesana. La mort, c'est l'ennemi du Seigneur. Dia ny fahafatesana ny fahavalon'ny tompo. Le Seigneur a déjà vaincu la mort. Dia ny tompo ny teny hoe ny tompo nandresy ny fahafatesana. Donc c'est à toi de choisir ton camp. Dia anjara anao no misafidy hoe ekipa aiza no misy anao. Il est temps de choisir la vie. Dia fotoana izao isafidianana an'ilay fiainana. Il est temps de servir le vrai Elohim. Fotoana tena hanompoana an'ilay Elohim tena izy. Ou bien on traduit bien Dieu. Na ho isika Andriamanitra. Il est temps. Dia fotoana izao. Il est temps. Dia tena fotoana izao. Je continue. Dia tohizako ilay izy. Je crois au verset 28. Raisiko ilay andiny fa valo amby roapolo. Son frère aîné Eliab l'entendit, qui parlait à ses hommes. Et la colère d'Eliab s'enflamma contre David. Et il lui dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? 28. Ary Eliaba zokony nandre azy ny teny tamin'ny olona. Dia nirehatra tamin'ny Davida ny fahatezerany. Ka hoy izy, nahoana ianao no midiny ety? Ary amin'iza moa no namelanao ireny ondry vitsy ireny? Any anefitra, fantatro ny fonao fa izany ady. Fantatro ny avinavinao sy ny faratsian'ny fonao fa izany ady no hidinanao ety. Donc David se levait Zany hoe nitsanga ny Davida. et ses frères lui
l'a remarqué, dia hitandreo ralana izy qu'est-ce que tu fous ici? hoe inona ny ataony lahy ty Il était en colère. tezitra be zareo. Où est-ce que tu as mis les brebis qu'on t'a dit d'en prendre soin, de paître? Nataonao aiza le ondry izay nasena ny andrasanao reo. Donc en fait, la chose que David il faisait paître les brebis. Zany hoe zavatra nataony Davida zany dia mitondra mamana ny ondry. Chose qui est prophétique. Zavatra anisany hoe faminaniana koa zay. Parce que même en étant petit, ka satria na dia kely azy il apprenait déjà à paître les brebis. dia efa na kely azy izy dia efa nianatra sady ny androndry. Mais on n'a pas voulu qu'il fasse partie de la guerre parce qu'il était petit, il était le petit frère. Fa tsy nampidiriny olona tao anatiny isan'ireo miaramila izy satria kely sady zandry. Donc, Zany hoe son grand frère qui est l'aîné, ireo ralany ireo zokony il se mettait en colère. dia tezitra tamin'ilay zokony. Il n'était pas content. Tsy faly izy Qu'est-ce que tu fais là? hoe inona ny ataonao aty. Tu ne dois pas être là. Tsy tokony ho eto ianao Là, c'est les choses des grands. fa ny aty a resak'olon-dehibe ny aty C'est pas pour les petits bergers. fa tsy ho an'ny mpiandrondry kely ary. L'égard à l'apparence. Zay le fanavakavahany zay L'égard à l'apparence. fizahatavan'olona. Donc ça, c'est au sein de l'église, au sein du même camp. Dia zany hoe ilay izy koa anatin'ny fiangonana tafika ray andro zareo a On se rabaisse l'un et l'autre. dia mifanitsakitsaka amin'ny fanahivaiva. On se dit, c'est pas ta place ici. Ny teny hoe tsy toerana tokony hisy ianao aty. C'est pas ta place pour aller prêcher. Tsy tokony hitory ianao. C'est pas ta place pour aller partager. Tsy anjaranao ny tokony hizara C'est pour les aînés. fa ho an'ny zokony zany, C'est pour les grands. ho an'ny lehibe. Vous voyez ce qui se passe? Hitanareo ny zavatra mitranga. Il a dit, pourquoi es-tu descendu? Ozy izy hoe fa maninona ianao nidina aty. Donc l'église, en fait, sa famille lui a déjà choisi un endroit où il devait être. Zany hoe ny fianakaviany zany dia efa nisafidy nametraka toerana tokony toerany Davida. Mais lui, Fa izy curieux qu'il était, zay te halala zavatra izy il voulait voir, dia mba te hahita koa ny zava-mitranga, il voulait expérimenter. mba te hiaina n'ilay zava-misy. Et le Seigneur a dit, Dia hoy ny tompo taminy si le Fils vous affranchira, araka ny tenen'ny tompo hoe raha ny zanaka manafaka anareo vous serez réellement libre. dia afaka tokoa ianareo. Donc par la liberté, David est sorti. Dia zany hoe tamin'ny alalan'io fanafahana io zany dia nivoaka i Davida. Il se sentait libre. Natsapa izy hoe afaka. C'est pour ça qu'il a voulu voir. Dia zay nampatonga anazy te hijery. Et même sa parole, Eny fa nanteny azy. quand il disait, Rehefa niteny izy hoe c'est qui c'est un circoncis qui nous fait mal. hoe izy io olona tsy voafora maniratsiratsika io, Pour insulter l'armée d'Élohim. maniratsira ny tafika Elohim. Même la parole qui sortait, c'est la parole de la liberté. Eny fa na dia niteny azy dia tsapa hoe tena tenin'ny fahafahana. Il a osé dire, Nasany teny izy, il a osé dire, nasany teny izy devant tes aînés, teo alohan'ireo zokony, devant vos aînés, eo alohan'ireo zokonareo ara-pinoana n'ayez pas peur de dire les choses. dia aza matahotra miteny C'est ça la zavatra. liberté. C'est ça la Fa zay liberté. le fahafahana. Dans vos églises, Ao anatin'ny fiangonana misy anareo dites-leur la vérité. ambarao aminy fahamarinana. Dites au prêtre la vérité. Dites au prêtre la vérité. Lazao amin'ny Mon père, mopera. Ok. Lazao amin'ny mopera ny fahamarinana. dites à vos pasteurs la vérité. Tenena am'ireo pastera anareo ny fahamarinana. S'ils vous volent encore de l'argent, Raha ohatra mbola mangala bola aminareo izy dites-leur que c'est pas la Bible. dia tenena izy hoe tsy zany ao anaty baiboly. Si le prêtre te demande encore les offrandes, Raha ohatra izy ka mbola mangataka fanatitra aminao dites-leur que c'est eux qui doivent nous donner. dia lazao izy hoe ianao ary ny tokony ame anay. Dites-leur qu'avec la pauvreté que je vis, Dia tenena izy hoe am'izao fahatrana iainako zao c'est vous qui devez me donner. dia ianareo ny tokony ame ahy. Dites-leur qu'avec la difficulté de la vie, Dia tenena izy am'izao fahasarotan'ny fiainana zao c'est vous, soi-disant les prophètes, les prêtres, les pasteurs qui
devrait nous donner. Ianareo le lazaina hoe pastera sy mpaminany sy ny sisy ireo tokony hanome anay. Amen. Amen. Il faut oser dire. Il faut Mila oser. masaha miteny tsika. Il faut oser. Mila masaha tsika. C'est ça la liberté du Seigneur. Zay le fahafahana Parce que le tompo. Seigneur nous a affranchis. Satria ny tompo efa nanafaka Le atsika. Seigneur nous a affranchis. Satria ny tompo efa nanafaka atsika. Alléluia. 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 Même chez les grands de ce monde, même chez les politiciens, Eny fa na dia any amin'ireo mpanao politika aza. c'est toi qui dois leur dire. Dia ianao no tokony hiteny azy ireo. N'attends pas les autres pour le dire. Aza miandry ny hafa hiteny azy. Dénonce ces policiers qui te demandent tant d'argent. Tonga dia teneny mivantana reny polisy mangata-bola aminao reny. C'est eux qui devaient nous protéger. Satria zareo no tokony haro atsika. C'est pas nous qui devons leur nourrir. Fa tsy tsika no tokony hamahana C'est eux azy. qui devront nous donner. Fa zareo no tokony hanome atsika. Il faut leur dire qu'il ne faut pas tuer des gens comme ça. Dia teneny izy hoe tsy tokony hamono olona amin'izany ianao noho ny amin'izany. Il faut les dénoncer. Dia tena mila mbara le fahamarinana. Les policiers, les gendarmes, ils sont tellement corrompus ici à Madagascar, comme dans tous les domaines. Il y a tellement la corruption. Ny polisy sy ny gendarme hita zany sehatra rehetra eto Madagasikara tena hoe misy kolikoly. Mais qui va les dénoncer? Fa iza ny hanambara ny fahamarinana? Qui va les dénoncer? Iza ny hanambara ny fahamarinana? Vous attendez qui pour les dénoncer? Fa zay nanaovana antsika hanambara ny fahamarinana. Si vous dénoncez pas notre pays, il va encore s'enfoncer au trou, il va encore s'enfoncer dans la pauvreté. Fa raha ohatra tsika tsy manambara ny fahamarinana dia firenentsika ty iletika vao maika hiantitra. Il faut les dénoncer. Dia tena mila mbara le fahamarinana. C'est ça la liberté. Fa zay le fahafahana. David, quand il disait les choses, Davida rehefa niteny izy a il n'avait même pas peur de ses frères. dia tsy natahotra an'ireo rahalahiny akory izy. Mais il parlait avec liberté. Fa niteny tamin'ny fahalalahana izy. Tu as rencontré celui qui t'a libéré, Dia ianao efa niaona tamin'ile nanafaka anao, Yehoshua. Yehoshua. Donc tu deviens libre. Dia zany hoe afaka ianao. Libre. Afaka. Libre de la religion. Afaka amin'ny fombafomba-pivavahana. Libre de la tradition. Afaka amin'ny fombafomban-drazana. Libre de la pression de ce monde. Afaka ny amin'ny Fanerenana zao tontolo zao. fanerenana ny tsindry zay alefan'izao tontolo zao. Tu es libre. Afaka ianao. Tu es libre. Afaka ianao. Personne ne doit te contrôler. Dia tsy tokony hisy olona hifena hikontrôle anao. Si on te dit venez ici, priez avec nous, Raha ohatra misy miteny anao hoe tongava ty hivavaka hiaraka aminay, dis-le que je suis libre. dia teneny izy hoe malalaka sady afaka. Je prie le Seigneur en tout temps dans mon cœur. Dia mivavaka amin'ny tompo amin'ny fotoana rehetra ato amin'ny boko. J'ai pas besoin de venir chez toi. Tsy voatery makany aminareo a. J'ai pas besoin de venir tous les dimanches chez toi. Tsy voatery makany aminareo foana isan-kalahady. Il n'y a plus de temple comme au temps d'Israël. Il n'y a plus de temple Tsy physique. misy tempolo ohatry ny tamin'ny andron'ny zanak'Israely tsonony amin'izao. Les enfants d'Israël, avant, ils venaient toujours au temple Taloha ny zanak'Israely makany amin'ny tempolo foana pour apporter des offrandes, mba hitondra fanatitra, pour adorer. mba hanompo. Mais maintenant, on n'est plus en Israël. Fa itsika amin'izao fotoana izao tsy any Israely tsony. On est à Madagascar. Fa aty à Madagascar tsika. Il n'y a pas de temple physique fait en briques. Tsy misy tempolo vita biriky tsony aty. Mais c'est toi le temple. Fa ianao le tempoly. Donc tu vas où? Dia ho aiza zany ianao? Quand tu dis, ouais, il faut que j'aille prier tous les dimanches parce que je vais dans le bâtiment d'église. No miteny ianao hoe andeha hivavaka foana isan-kalahady satria za makany any amin'ireny trano fivavahana reny. Alors que c'est toi le temple. Kanefa ianao le tempoly. Tu peux prier chez toi, Afaka mivavaka any an-trano ianao. avec ta famille, Miaraka amin'ny ankonanao. en esprit et en vérité. Amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. C'est ça ce que le Seigneur veut. Zay ny zavatra tadiavin'ny tompo. Le Seigneur ne veut pas quelqu'un qui vient tous les dimanches dans une église. Zavatra tadiavin'ny tompo ny tompo zany tsy mila olona makany amin'ireny trano fivavahana reny foana Mais le isan-kalahady. Seigneur veut quelqu'un qui pratique sa parole Fa ny tompo mitady olona mankatony teniny et qui le prie en esprit et en vérité. sady mivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Toujours la liberté. Zay le fahafahana zay. On n'est pas limité avec des endroits des 4 murs. Itsika tsinona tsy voafehy any rindrina efatra. On est libre. Fa afaka tsika. On est libre. Afaka tsika. Quand on vous dit venez chez nous, Rehefa teneninareo amby makaty aminay il faut se méfier. dia mila mitandrina.
Parce que c'est ton argent qu'il veut. satria volanao ny tadiavina C'est tes enfants qu'ils veulent. ny zanaka ao tadiavina Vous savez ça? fantatrareo ve zany Il y a des pasteurs qui violent les gens qui viennent prier chez eux. misy pastera manolana an'ireo olona zay tonga ao aminazy Il y a des prêtres qui violent misy mopera manolana des gens qui viennent prier avec eux. olona zay tonga mivavaka ao aminy a Moi-même, j'ai vu, j'ai vu comment ils étaient parce que moi, j'ai fait un petit moment, j'ai passé un temps avec les prêtres. dia za masoko mihitsy nahita satria nisy fotoana niaraka tamin'ireny mopera sy ny sisy ireny Ils font des attouchements. dia miara matory amin'ilay olona mivavaka ao aminy izy Ils te touchent. ay mikasikasika tsapatsapa Je l'ai vécu. dia niainana zany a On les empêche de ne pas se marier. teneniny zareo tsy avela anambady ry zareo Après, ils font des attouchements. dia avy eo nefa izy mikasikasika olona ao Il y a beaucoup de scandales là-bas, à La Réunion, en Europe, là-bas. dia be dia be ny zavatra manala baraka ny ala réunion any Tellement de scandales. be dia be ny fafambaraka Beaucoup d'enfants violés. be dia be ny zaza voolana En Amérique du Sud, faites un petit peu les recherches, mais il y a beaucoup d'enfants violés par les prêtres. any amerika atsimo a raha manao fizahantsika na fikarohana fa be dia be ny zaza zay voholan'ireo mopera any En Europe, any eropa en Amérique any amerika et même en Asie. eny fa na dia any azia koa ary Le Seigneur pleure. Le Seigneur pleure. tomany ny tompo On détruit le peuple. satria sy mibaina le vahoaka On veut chercher la vérité, mais au contraire, on nous détruit. tsika te hitady an'le famarinana kanefa kosa tsika lasa sy mbaina nefa On a un problème, manan'olana tsika on vient chez le prophète. dia tonga any amin'ny mpaminany Le prophète, il te dit, paye 50 000 d'abord et c'est après que je te reçois. dia ozy le mpaminany hoe mandoava aloha 10 000 dia avy eo ianao ivavahako Où est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? taiza ny nahitanareo an'izany tao anaty baiboly Est-ce que Paul il a demandé de l'argent avant de prier pour les frères? paoly ve nangatabola alohan'ny itondrany ambavaka ny rahalahy Est-ce que Pierre il a demandé de l'argent avant de prier pour les frères? petera ave koa nangatabola alohan'ny ivavahany tamin'ireo rahalahy ho an'ireo rahalahy S'il y en a un qui le voit, s'il y en a un qui trouve un verset, qu'il me dise maintenant. raha ohatra misy olona mahita an'izay andinitsoratra zay dia asehoy Mais pourquoi on aime ça? dia nefa tsika maninony tsika ny an'izany zavatra zany Pourquoi on veut voir l'homme fa maninony tsika ny te ahita olona alors que le Seigneur il est partout? nefa ny tompo manerana an'izao rehetra zao En t'asseyant là même, tu peux invoquer le Seigneur. na dia mipetraka ary ianao dia afaka miantso ny tompo Mais tu veux toujours aller voir un homme. kanefa ianao te ahita anatona olona foana Il ne faut pas t'étonner qu'il va te dépouiller. Il ne faut pas t'étonner azagaga ianao raha ohatra hoe quand il te dépouille. dia hoe botriny fotsiny ianao rehefa avy eo Parce que la parole dit, satria ny soratra masina miteny hoe maudit celui qui se confie en l'homme. voaozina zay rehetra matoky olona Ne confie pas tes problèmes à l'homme, aza olona ny ametrahanao toky amin'ireo olanao mais confie tes problèmes à Yehoshua. fa Yehoshua ametrahana an'izay olanao rehetra rehetra Confie tes problèmes à l'Élohim vivant. le Elohim velona itokisana Confie tes problèmes au roi des rois. apetrao amin'ilay mpanjaka Alléluia. ny olanao alleluia Il est le Tout-Puissant. satria izy a mahery indrindra Il n'y a pas une chose qu'il ne pourra pas régler. tsy misy zavatra mitranga Même la chose la plus grave, il a réglé. fa na zavatra mampatahotra indrindra ary na tsahatra ny Ton péché, il l'a réglé. ny fahotanao a dia nregleny Il a payé le prix. na lohany vidiny Un prophète ne pourra pas payer le prix pour toi. fa le mpaminany tsy afaka mandony vidiny fahotanao Même les aînés ne pourront pas payer le prix pour toi. eny fa nareo zokonao ara-pinoana raha tsy afaka mandohan'le vidiny Les prêtres ne pourront pas payer le prix pour toi. ny mopera tsy afaka mandohan'le vidiny eo amin'ny toeranao
Un seul a payé le prix pour toi. fa anankiray irery nandoa mividiny fahotana ho Il anao. s'appelle Yahushua HaMashiach. Yehoshua Amashia le anarany. Celui qui a vaincu la mort. Ilay naresy ny fahafatesana. Celui qui a vaincu le péché. Izy ny naresy ny fahotana. Celui qui a vaincu le monde. Izy ny naresy an'izao Celui tontolo qui izao. a vaincu le plus coriace des adversaires. Izy ny naresy an'le fahavalo enjana indrindra. C'est lui que tu devrais invoquer. Fa izy ny tokony ho atsoinao. Pas moi, Tsy izaho, pas les frères, tsy ny rahalahy, pas ton père, tsy ny rainao, pas ta sœur, tsy ny anabavinao, mais lui seul. fa izy rery ihany. Lui seul. Izy rery ihany. Si tu veux te séparer de la cigarette, Raha ohatra ianao te ho afaka amin'ny sigara, fais appel à lui. dia izy no atsovy. Si tu n'as pas la paix, Raha tsy manana fiadanany ianao, fais appel à lui. izy atsona. Si tu veux être guéri, Raha ohatra ianao te ho sitrana, il guérit aussi. dia manasitrana koa izy. Mais il y a tellement d'idoles dans nos vies. Fa betsaka loatra ireo sampy eo amin'ny fiainantsika. L'argent, Ny vola, la tradition. ny fomban-drazana, Et après, ils sont venus aussi la religion, ny fomba-pivavahana, les prophètes, ireo mpaminany, les pasteurs. ny paster. Après, le Seigneur, il est caché. Dia avy eo lasa tsy hitatso ny tompo fa miafina. Chez les catholiques, Any amin'ny katolika, je sais pas, mais je dénonce souvent le catholicisme ce matin. Je sais pas, mais je dénonce beaucoup ce matin le catholicisme. tsy fantatra fa ty marainy ity tena hoe manitsy be ahoana moa zany, manotsana an'le resaka katolika io a. J'étais catholique, Satria za katolika taloha, j'étais baptisé catholique. natao batisa tany amin'ny katolika. Mais il y a beaucoup de choses dans le catholicisme qui est vraiment des abominations. Qui sont vraiment des abominations. Fa be dia be ny zavatra ao amin'ny katolika ao a, tena hoe fahavetavetana, Qui n'honorent pas le Seigneur. izay tsy mankalaza, tsy manome voninahitra ny tompo. Il faut sortir. Dia mila mivoaka tsika, Il faut sortir. mila mivoaka. J'avais une collègue, Nanana mpiara-miasa, il n'y a pas longtemps, hein. tsy ely zay a. Elle est catholique. Katolika izy, Et souvent, je parle de l'évangile. dia matetika mizarana azy ny filazantsara. Il était parti en France. Dia nandeha nakany à Frantsa izy, Il est passé en Italie. Il est passé en Italie. dia nakany Italia izy avy eo, Il a visité le Vatican. na nitsidika tao Vatican izy. Et après, nous retourner à La Réunion. Dia rehefa miverina tany La Réunion izy a, Elle m'a appelé. dia niantso anahy izy. Elle a dit qu'elle était choquée. Ozy izy hoe tena tohina ozy izy. Quand elle est rentrée dans le bâtiment du Vatican, Fa rehefa niditra tao amin'ilay trano be ao Vatican tsiny izy, tout était en or. dia volamena daholo ny zavatra rehetra Le tao. plafond est en or. Na le plafond ary a, volamena. Il y a même les voiturettes des papes qui sont mis en rang. Dia Les voitures des papes. le tôbila mipapa, le milahatra eo, Et c'est du luxe. dia tena hita hoe zavatra luxe tsara be. C'est du luxe. Elle a été vraiment choquée. Pourquoi? Dia tohany izy satria naninona? Tous les catholiques du monde sont des pauvres. Satria ny akamaroan'ny katolika eto amin'izao tontolo izao dia olo mahantra, Et les catholiques restent des pauvres. ary ny katolika dia mahantra. Mais le pape, il a une maison en or. Kanefa le papa manana trano volamena, Et les fidèles, ils restent des pauvres. dia le olona mpanaraka mijanona mahantra ihany. S'il était du Seigneur, Dia raha ny tompo izy, il aurait vendu cet or pour donner aux pauvres. dia namidiny ireo volamena ireo dia homeny amin'ny mahantra. Mais pourquoi il amasse encore l'argent des pauvres? Dia fa manina nefa izy mbola mangory karena nireo volan'ireo mahantra angoniny. C'est ça ce qui est là-bas. Dia zany ny zavatra Vous mitranga. pouvez aller voir là-bas. Afaka makany nareo dia Il y a mijery. tellement d'abominations. Fa betsaka ny fahavetavetana. Après, il y a des détails qu'elle m'a raconté. Il y a les crânes, il y a les ossements et tout. C'est dans le Vatican. Dia misy koa ny zavatra maro ny tantarainy, misy an'le taonana, misy karandoha ao Donc, il Vatican. vit avec les morts. Zany hoe miara-miaina amin'ny maty zany izy.
Alors que le Seigneur que nous devons servir, c'est le Seigneur des vivants. Kanefa le tompo zay tompontsika dia tompony velona. Pourquoi allons-nous rester avec les morts? Dia fa manino tsika ny mbola hiara-iaina amin'ny maty ihany? Pourquoi allons-nous chercher les morts? Manino tsika mbola andeha hitady ny maty ihany? L'exhumation, Ny famadihana on le fait bien tous les ans. ataontsika tsara io isataona. C'est la mort. Zay le fahafatesana. C'est l'esprit de mort. Fanahy ny fahafatesana. Donc il disait, pourquoi es-tu descendu? Dia niteneniny zareo hoe fa manino ianao nidina aty izy izy. Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Dia navelanao any amin'izy ireo ondry vitsy any anefitra ireo. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, car tu es descendu pour voir la bataille. Fantatro ny avinavinao sy ny faratsian'ny fonao fa hidiny ianao a. Ny antony hidinanao dia mba hijery ny ady. Donc maintenant c'est David qui est orgueilleux maintenant. Dia eto zany dia lazain-jareo fa i Davida indray ny mpiavinavina. Quand tu te lèves contre la vérité, on te dit que tu es orgueilleux maintenant. Dia rehefa mijoro ianao manambara ny fahamarinana dia tenenina ianao hoe olona mpiavinavina. Siomlai. Miseho milay. On dit que tu es orgueilleux, Tenenina ianao hoe miseho milay. que tu devrais respecter tes parents, Hoe tokony hanaja ny ray aman-drenao que tu ianao. devrais respecter la tradition, Hoe tokony hanaja ny fomban-drazana ianao. que tu dois fermer ta bouche. Hoe tokony hanidy ny vavanao ianao. Il y a tellement de pression Betsaka loatra le pression le tsindry le fanerena du monde, zay avy amin'izao tontolo zao. les aînés, Ny avy amin'ny zoky ara-pinono. parce que juste en sortant de là, juste en sortant d'ici, Satria raha vao mivoaka eto fotsiny ary si ianao. tu veux évangéliser, par exemple, Raha ohatra ianao ohatra te hizara ny filazantsara ta pensée même, elle va te refuser. dia na ny sainao sy ny eritreritranao fotsiny ara dia andahanao. Pour dire que peut-être c'est pas le temps. Dia mety hitery ianao le eritreritra hoe mbola tsy fotoana an'izao. Peut-être que c'est encore le sentiment. Peut-être c'est encore le sentiment. Je te dis. Mety hoe le mbola le fihetsepo io. Voyez comment on nous oppresse même nous-mêmes, la chair. Hitanareo ve le nofontsika aza manery atsika. Donc on ne cherche pas loin. Hein. Tsy mila mitady lavitra tsika. Nous-mêmes, on nous empêche d'aller prêcher la parole. Fa itsika ihany ary dia manakana ny tenantsika andeha hitory ny teny. Nous-mêmes, on se dit parfois qu'on est orgueilleux. Peut-être il ne faut pas encore parler. Dia indraindray ary tsika miteny tsika miteny amin'ny tenantsika hoe mety miavinavina tsika fa alolo tsy miteny. Donc il y a beaucoup de forteresses. Zany hoe tena mbola betsaka le rindrina le manta. Et je reviens toujours par mais le Seigneur, il nous a libérés. Dia averiko foana izy ny tompony efa nanafaka atsika. Et aujourd'hui, il veut encore te libérer. Dia androany izy mbola tonga nanafaka anao. Il veut encore te libérer Tonga izy manafaka anao. de toutes ces choses qui t'oppressent, Manafaka ireny zavatra maneritery anao rehetra de reny. toutes ces choses qui t'empêchent. Reny zavatra manakana anao reny. Parce que le Seigneur t'envoie, il veut t'envoyer. Satria tompo mahita anao dia te haniraka anao izy. Parce que le Seigneur dit, il est temps d'aller. Satria ny tompony teny efa fotoana zao andehanana. Il est temps de bouger. Fotoana zao etsehana. Il est temps de monter. Fotoana zao ekarana. Et comme le frère il a dit, si tu veux monter, il faut que tu descendes. Araka ny tenen'le rahalahy teo moa zany tsy maintsy atao hoe raha te hiakatra ianao a dia mila midina. Il faut que tu mortifies ta chair. Tsy maintsy torotoroana le nofonao. Il faut que tu refuses ta chair. Mila mandany le nofonao ianao. Le Seigneur, il a refusé la chair. Dia ny tompo nandany tena Le nandany Seigneur, nofony. il a mortifié sa chair Ny tompo nanorotoro ny nofony jusqu'à la mort. hatramin'ny fahafatesana. Aujourd'hui, c'est toi Dia amin'izao fotoana zao ianao qui indray dois manifester cette mort, dia mila seho anao zay fahafatesana la zay. mort de la chair. Le fahafatesany nofo Que tous ces orgueils, reny mba tonga reny fiavinavonany reny. que tous ces raisonnements, Reny raisonnement fieritreretana be manofo reny. toutes sortes d'empêchements Reny tsy fanakatsakanana be dia be reny soient brisés aujourd'hui. mba ho simba ho potika Donc androany. aujourd'hui, Androany tu vas te lever anio ianao et hitsanga dire hanambara hoe que tu es libre. hoe efa afaka. Tu es libre. Hoe efa afaka ianao. Tu es libre du péché. Afaka amin'ny fahotana. Tu es libre de ne pas fumer. Afaka
tsy mifoka ntsony ianao Tu es libre de ne pas être jaloux. afaka ny tsy ho be fialonana ntsony Tu ianao es libre de marcher dans la droiture. afaka mandeha amin'ny fahaitsiny ianao Tu es libre de marcher loin des péchés, afaka mandeha ianao lavitry ny fahotana loin de la corruption, lavitry ny kolikoly loin de la tradition, lavitry ny fombafomba loin de la religion. lavitry ny fomba mpivavahana Tu es libre. afaka ianao Tu es libre. afaka ianao Tu es libre. afaka ianao Il y a quelqu'un ici qui se fait beaucoup travailler par les pensées. misy olona eto a azafady mafika misy olona eto miasa saina be Elle se fait oppresser par ses pensées. sahiratsaina mihitsy izy ny saina manenjika azy À chaque fois quand il décide, amin'ny fotoana zay tokony hanapahany-hevitra ses pensées viennent pour le bloquer. dia tonga le fieritreretana Mais aujourd'hui, dia manaka anazy le fieritreretana io le saina le Seigneur veut t'affranchir. dia ny tompo te hanafaka anao Le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur nous a libérés. satria ny tompo efa nanafaka atsika Et parfois, c'est nous qui cherchons encore à être esclaves de l'homme. fa indraindray itsika ihany mbola te ho andevon'ny olona N'écoutez pas tout ce que l'homme vous dit, aza enona daholo tandremo zavatra enontsika mais écoutez la parole. aleo ny soratra ny teny no enona Écoutez la parole du Seigneur. ny tenin'ny tompo enona Dans la Bible, ao amin'ny baiboly il est dit que le nom du Seigneur, voasoratra hoe ny anaran'ny tompo dia la parole, ny teny c'est là dans la vie. atao anatin'ito a ny fiainana Elle est là dans la vie. atao anatin'ito ny fiainana Et si tu ne la lis pas, ary raha tsy vakianao io il va rester comme tous les autres livres. dia mitovy amin'ny baiboly ny boky rehetrarehetra ihany C'est pas seulement le pasteur ou les prophètes qui doivent lire la Bible, tsy mipastera sy mimpaminany ihany no tokony hamaky baiboly mais tous les chrétiens. fa ny kristianina rehetrarehetra Il nous a donné sa parole. satria efa nomeny atsika ny teniny C'est un privilège. ary tombony be ho atsika zany C'est un grand privilège. ary tombony be ho atsika mihitsy zany On a visité la prison jeudi dernier. tamin'ny lakamisy teo zay namangy ny fonjy atamory On a amené des Bibles, mitondra baiboly zahay mais beaucoup demandaient d'avoir la Bible. dia be dia be ny nangataka mba azahoany an'le baiboly Parce qu'il y en a qui savent que la vie, elle est satria elle est dedans. misy ny malala fa ao anatin'io le fiainana Elle est dedans. ao le fiainanao Elle est dedans. ao le fiainana Tu ne peux pas savoir que l'évangile est gratuit si tu ne lis pas la Bible. tsy ho fantatrao mihitsy hoe maimaimpona ny filazantsara raha tsy mamaky baiboly ianao Même si moi je vous dis toutes ces choses, na dia olazaiko aminao ary zany rehetrarehetra zany il faut les vérifier dans la Bible. dia mila hamarinao anaty baiboly daholo Comme dans Actes 17, tahaka an'le tao amin'ny asan'ny apôstôly toko fafito ambe comme les Béréens. tahaka an'ireo mponina tamin'ny bery Quand ils entendaient les apôtres prêcher, rehefa nahiano an'ireo apôstôly nytory zareo ils étaient partis pour vérifier dans l'écriture. dia nandeha zareo nanamarina tao amin'ny soratra masina foana Nous devons être des Béréens. itsika dia tokony tahaka amin'ny mponina tao bery Il faut vérifier mila manamarina tsika dans la parole. ao anatin'ny soratra masina Je continue. dia tohizako le izy Et David répondit, 29. Et David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? aroa davida mo maninona aho zao tsy afaka miteny ohatr'izany ve za Vous voyez, David lui-même, en fait, il s'étonnait que, avec la liberté, avec le Seigneur qu'il a, hitanareo ve na davida aza gaga hoe tamin'le fahafahana nomen'ny tompo azy on veut l'empêcher. dia tediavin'ny olona tsy avenan'ny olona iteny izy Il a dit, qu'ai-je donc fait? ozy izy hoe inona no nataoko Faut pas t'étonner que même si tu ne fais rien quand tu es dans le Seigneur, on va te persécuter. dia aza gaga ianao satria ianao na tsy manao nininona ary fa rehefa ao amin'ny tompo ianao dia hoejehan'ny olona foana On va t'insulter.
dia ho tsiratsirain'olona ianao On va te taper même. mety ho kasia tanana mihitsy azy ianao Ta famille va dire que tu es secte. hiteny aminao ny fianakaviana hoe secte ianao Alors que tu ne leur as rien fait. kanefa ianao tsy nanao ininona tamin'izy ireo Tu koa ne les as pas insultés. tsy naniratsira azy kory ianao Ils vont te dire que tu es secte. dia ozy izy hiteny aminao izy hoe secte ianao David disait, qu'ai-je donc fait? dia ozy davida hoe inona no nataoko Alléluia. alleloia On est libre. afaka isika On est libre. afaka isika Quand le Seigneur nous a touchés, on était tout seul. rehefa nikasika antsika ny tompo dia tsika reriny teo On a été tout seul. tsika reriny teo Ma mère n'était pas là. ny reniko tsy teo Mon père n'était pas là. ny raiko tsy teo Mes amis n'étaient pas là. ny namako tsy teo Même ma femme qui était là, eny fa na nivadiko izay teo azy le Seigneur m'a touché tout seul. dia ny tompo izy rery no nikasika Après, il a touché ma femme. dia avy eo izy nikasika ny vadiko koa Donc pourquoi devrons-nous chercher l'amitié des hommes? zany hoe inona zany ny antony hitadiavantsika sitraka amin'olona Le monde va toujours te persécuter. satria izao tontolo izao a nenjika antsika foana Le monde va toujours te dire du mal. satria izao tontolo izao hiteny ratsy anao foana Le monde veut toujours que tu restes petit. ny tiany izao tontolo izao dia nijanonanao kely Le foana monde veut toujours que tu ne sois pas, que tu ne montes pas. dia ny tiany izao tontolo izao dia ny tsy ekaranao mihitsy Ils veulent toujours te rabaisser. fa tiany ambanina foana ianao Ils veulent toujours que tu restes là où tu es. tiany foana ianao hijanona eo amin'ny toerana misy anao io L'égard à l'apparence. fanavakavahana olona Celui qui est le Très-Haut, izay il la avo indrindra t'a affranchi. dia nanafaka anao Et la parole dit dia hoy ny teny hoe qu'il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. miaranapetra ny any amin'ny toerana ny ambonitsika Donc le Seigneur, quand il te voit, zany hoe ny tompo rehefa mijery anao il voit quelqu'un qui est assis dans les lieux. dia ny zavatra hitany ao olona mipetraka any an-danitra zany ambony Il t'a fait asseoir dans les lieux célestes. izy nametraka anao any toerana ny Il t'a ambony fait any an-danitra asseoir dans les lieux très hauts avec lui. nametraka any amin'ny toerana ambony indrindra ny araka aminy Donc ne te rabaisse plus. zany hoe aza manambany tena ntsony ianao Même si on te rabaisse, na dia ambanina azy il faut lui dire que tu es le fils du Très-Haut. dia mila tenenina hoe zanak'ilay avo indrindra Tu as l'autorité sur les péchés. manana fahefana amin'ny fahotana ianao Tu as l'autorité sur la tentation du monde. manana fahefana ianao manoloana amin'ny fakapanahy eto amin'izao tontolo izao Tu as l'autorité sur cette pensée qui t'oppresse. manana fahefana ianao a manoloana an'io sainao zay manahirana anao io Je vais vous raconter un petit témoignage. hitantara fijoroana vavolombelona kely aminareo a J'étais alcoolique avant. taloha za mpisotro toka J'étais vraiment alcoolique. tena mpisotro toka be a Et je buvais la bière sotro tous les jours. labera isan'andro Tous les jours. isan'andro Et le Seigneur m'a affranchi. fanafahany tompo a Le Seigneur m'a changé. novain'ny tompo a Et quelques temps après, même en étant converti, dia rehefa nandeha ny fotoana na dia efa niova fo aza novain'ny tompo ma femme, elle cuisinait le civet. Le civet, dia ny vadiko nikarakara sive en fait, c'est un repas avec du vin. le izy zany a sakafo a dia misy divay miaraka aminy Donc, en fait, il y a la bouteille de vin dia nisy an'ilay tavangy misy divay teo et elle utilise juste la moitié. dia ny atsasany fotsiny nampiasainy Moi, j'ai dit, ah, tiens, je vais goûter un peu. dia hoy za hoe aleo hisotro kely anandrana kely aloha Et j'ai goûté un verre. dia ray vera nandramako J'étais sous, enfin, bizarre. dia ohatrany efa nahatsary tena hafahafa Parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu et j'ai pas bu. satria efa ela be zany tsy nisotro Ça m'a fait un petit peu... Ça m'a saoulé. dia somary mamy mihitsy moa za tao anatin'le izy Et le temps passé, dia nandeha ny fotoana elle faisait encore du civet. dia mbola nanao an'le sakafo ihany le vadiko Et j'ai encore dit, donne-moi encore un petit peu. dia niteny hoe meo kely aloha sotroako En étant chrétien, hein, nefa kristianina parce qu'on se dit, ouais, c'est un verre. satria hoy za hoe zavatra ray vera io ve Je ne condamne personne qui boit un verre. tsy manameloka olona misotro an'le Tout le monde sait ce qu'il fait. satria ny tsirairay mahafantana Mais le zavatra ataony Seigneur ne veut pas qu'on s'enivre. fa ny zavatra tsy tiany tompo dia tsika mamy Donc moi, en fait, j'avais ça aussi dans le cœur. satria dia za koa nanan'izay tao am-poko Plus le temps passait,
dia nandeha ihany fotoana Ça s'est répété. dia mbola niteny verimberina le fandraisako kely Après un verre, ça a monté en 2 verres. ray vera le izy tamin'ny voaloha dia lasa 2 vera avy eo Après 2 verres, ça s'est monté en une bouteille. rehefa nandeha fotoana dia lasa ray tavangy indray Donc il fut un temps, j'ai recommencé vraiment à boire, même si c'était pas tous les jours, mais c'était une fois peut-être par mois ou 2 fois tous les 2 mois en gros, tous les mois. dia nisy fotoana tena tsapako mihitsy tena ohatry ny verina sotro mihitsy ana dia tsy hoe isan'andro ary le izy satria mety eo amin'ny indroa isam-bolana eo any sotro an'izay Donc ça commençait à se répéter. zany hoe nanomboka ny verimberina amin'izay le Ça izy commençait à continuer à être constant, on va dire. dia nanomboka zany le izy ohatrany hoe nahazo toerana verimberina À un moment, je sentais en moi que c'était plus, comment dire ça, que je commençais à pécher. dia nanomboka tsapako le izy hoe tena manomboka manota L'alcool voulait revenir, satria te hiverina le alcool même si c'était pas souvent. na dia hoe tsy natao matetika ary le izy Ça commençait à revenir. fa nanomboka ny niverina tsikelikely Mais un jour, dia ndray andro a j'ai demandé au Seigneur, nangataka tamin'ny tompo a je lui ai dit, ozy taminy tu m'as déjà touché, hoe efa nikasihanao a ça fait quelques années efa taona vitsivitsy zay nikasihanao a que j'ai marché avec toi, niarako taminao c'est pas maintenant que je veux retourner. dia tsy amin'izao fotoana zao mihitsy any andeha Je hiverina lui ai dit que je refuse de retourner. dia ozy aho hoe En tsy arrière. anaiky hiverina Je refuse de retourner en arrière. tsy anaiky hiemotra J'ai pleuré devant le Seigneur. dia nitomany teo anatrehan'ny tompo a J'ai demandé le Seigneur, délivre-moi. ozy aho mantsy ny tompo nangataka taminy hoe afao a J'ai prié, j'ai dit, délivre-moi. mivavaka dia hoy aho hoe afao a tompo Il n'y avait que moi et lui. dia za sy izy reriny teo Il n'y avait pas d'autres personnes. tsy nisy olo-kafa teo Le lendemain, dia ny ampitson'iny j'étais dégoûté de l'alcool. tonga dia rikoriko tanteraka an'le alcool Le Seigneur m'a délivré. nanafaka anany tompo Il m'a redélivré. naverina fana ndray a Sans que l'homme impose les mains. tsy nila olona nametra tanana C'est pourquoi izay mahatonga hoe je dis que nous avons autorité. zay mahatonga miteny hoe tsika manana le fahefana Par la liberté, par la puissance que le Seigneur nous a donnée. le fahafahana sy amin'ny alalan'le fahefana le hery nomeny tombo atsika Nous avons autorité sur les péchés. dia manana fahefana amin'ny ototsika Pour chasser les péchés. ahafahantsika mandroaka an'ireny fahotany ireny Aujourd'hui, anio a si tu as encore un problème avec l'alcool, raha mbola manan'olana amin'le resaka toky ianao je te demande de prier le Seigneur. tiangatahako ianao hivavaka amin'ny tompo Si tu veux aussi, on peut prier pour toi. raha tianao koa dia afaka hoentina mbavaka ianao Parce que le Seigneur peut t'affranchir. satria ny tompo afaka manafaka anao Il peut te délivrer. afaka manafaka anao izy Pareil pour la cigarette. dia ohatr'izay koa ny amin'ny sigara Pareil pour l'impudicité. ohatr'izay ihany koa ny fitiavaka reny zany fitsangatsangana fitsangatsangana Les copains, copines, le kisipasipa concubinage. le tokatranomasy Le Seigneur peut te délivrer. afaka manafaka anao ny tompo Parce qu'il est le Elohim de la liberté. satria izy a le elohima ny Il fahafahana ne veut plus que tu serves le péché. tsy tiantsony ianao hanompo ny fahotana Il est dit qu'il faut que vous ne soyez plus des esclaves du péché. ozy izy hoe tsy tokony mpanompo sy andevony miota intsonytsika Parce que le Seigneur t'a affranchi. satria ny tompo efa nanafaka anao Il peut te libérer. ary afaka manafaka anao izy Il peut te libérer. afaka manafaka anao izy Alléluia. alleluia Regardez bien le caractère de David. jereo tsara le toetra ny davida Verset 32. andiny faharoa amin'ny telopolo David dit à Shaoul hoy davida tamin'ny que le cœur d'aucun homme ne soit abattu à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira et se battre contre lui. ary hoy davida tamin'ny saoly aoka tsy hisy hoketraka amin'io ny fon'ny olona fa ny mpanomponao andeha hiady amin'io filistina io.
David était serviteur. Davida dia mpanompo. Il avait l'identité de serviteur. Nanana an'izay toetra sy maha-izy azy zay izy hoe mpanompo. Donc quand tu as l'identité de serviteur, Dia anao rehefa manana an'izay toetra mampanompo anao zay, tu dois servir le roi. dia tokony hanompo ianao. Qui est ton roi? Tokony hanompo an'le mpanjakanao ianao. Iza ny mpanjakanao? Tu dois servir ton roi. Tokony manompo an'le mpanjakanao ianao. Tu dois aller en guerre pour ton roi. Mila mandeha miady ianao ho an'le mpanjakanao. Même pas pour toi, Tsy ho anao le izy, mais pour ton roi. fa ho an'le mpanjakanao. Donc il n'y a pas d'excuse. Zany hoe tsy misy fialatsiny zany eo. Mais quand ton roi il te dit d'aller faire, il faut aller le faire. Fa rehefa maniraka anao mpanjakanao dia mila mandeha ianao. Et là, David, c'est lui-même qui s'est donné parce que il respectait son roi, il aimait son roi. Dia teto Davida izy mihitsy nanolotra ny tenany satria tiany le mpanjakany. Combien d'entre nous se donnent pour le roi? Dia firifiry amintsika ny manolotra ny tenantsika ho an'le mpanjaka. Dans les psaumes, il est dit, mon œuvre est pour le roi. Any amin'ny psalamana izy miteny hoe ny asako dia ho an'ny mpanjaka. C'est pas pour ma famille. Tsy ho an'ny ankonako, C'est pas pour mes amis. tsy ho an'ny namako, C'est pas pour mon pasteur. tsy ho an'ny pasterako, Mais mon œuvre est pour le roi. fa ny asako dia ho an'le mpanjaka. Si nous sommes là, nous qui sommes les frères et sœurs de l'étranger, Raha ohatra zay eto zay le rahalasana vavy zay avy any avelany reo, c'est avant tout pour le roi. dia voalohany indrindra ho an'le mpanjaka ny atongavanay. Après, les restes suivent. Dia avy eo ny ambiny manaraka. Nous devons nous donner pour le roi. Dia tsika tokony hanolotra ny tenantsika ho an'le mpanjaka. Le Seigneur ne force pas. Ny tompo tsy manery, Nous devons nous donner. afaka manolotra ny tenantsika tsika. Le Seigneur dit, celui qui veut me suivre, il porte sa croix tous les jours. Hoy ny tompo hoe zay rehetra te hanaraka dia aoka izy hitondra ny azo fijaliana isan'andro isan'andro. Tous les jours, Isan'andro on isan'andro doit rester sur la croix. tokony toetra eo amin'ny azo fijaliana io tsika. C'est pas la croix que tu portes, Tsy le lakroana le ambozonantsika io, mais c'est la croix que le Seigneur te donne. fa io le azo fijaliana zay omeny ny tompo anao. Vaincre le péché, Fandresena ny fahotana, vaincre la vie du monde, fandresena ny fiainan'izao tontolo zao, la mode ny fahafatesana et tous les restes. sy ny ambiny rehetra. Le Seigneur veut que tu portes ta croix. Dia ny tiany tompo aminao nitondra anao ny azo fijalianao. Celui qui veut servir le roi, il faut qu'il porte sa croix. Zay rehetra te hanompo an'le mpanjaka dia mila mitondra sy milanja ny azo fijaliana. Sans la croix, tu ne peux pas être agréable à ton roi. Fa raha tsy misy an'io azo fijaliana io ianao dia tsy afaka mahazo sitraka amin'ilay mpanjaka anao. Parce qu'il y en a qui cherchent à plaire le roi sans porter la croix. Satria misy le te azo sitraka amin'ilay mpanjaka nefa tsy mitondra n'ilay azo fijaliana. Il faut porter sa croix. Mila mitondra milanja n'ilay azo fijaliana ianao. Tsy misy olo-kafa afaka mitondra an'io amin'ny toeranao. Ny tompo nitondra n'ilay azo fijaliana. Ny asa lehibe indrindra amin'ny asa le lavalava. Alors, alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Vous dormez pas? Sumaturi. Aza matory. Donc je disais Dia que hoy aty celui hoe qui veut servir le roi, zay rehetra te hanompo an'ilay mpanjaka il doit porter sa croix. dia mila mitondra ny azo fijaliana izy. Tu ne peux pas servir le roi sans la croix. Tsy afaka manompo an'ilay mpanjaka ianao raha tsy misy an'ilay azo fijaliana. Tu ne peux pas plaire au roi sans la croix. Tsy afaka mahazo sitraka eo anatrehan'ilay mpanjaka ianao raha tsy misy an'io azo C'est fijaliana. l'identité d'un chrétien Izay ny mahizy azy ny kristianina d'avoir une croix. dia ny fitondrana n'ilay azo fijaliana. Et comme je dis, c'est pas la croix que tu portes ici, Dia araka ny teneko teo hoe tsy le azo fijaliana iambozonanao io, mais la croix que le Seigneur te fait porter. fa le azo fijaliana zay ampitondran'ny tompo anao. Il t'a dit d'intercéder pour ton pays. Miteny anao izy hoe mivavao ho an'ny firenenao. Il t'a dit de dénoncer les péchés
de ta famille. miteny anao izy ambarao ny eloko sy ny fahotany ny Il fianakavianao te dit d'aller évangéliser dans ton quartier. maniraka anao izy toy ny filazantsara any afokotany misy anao Il te dit de te séparer du péché. miteny anao izy hisaraka amin'ny fahotana C'est la croix. zay le azo fijaliana C'est ça la croix. zay le azo fijaliana C'est pas les bouts de bois ou le bout d'or ou le bout de... tsy le volafotsy volamena kely ambozonana Ça, c'est l'idolâtrie. fa reny fanompoatsampy reny Tu as beau à dire que ouais, c'est un souvenir, il n'y a pas de souvenir. mety hiteny ianao hoe souvenir ty fa tsy resaka souvenir zany Si tu veux te souvenir du Seigneur, fais sa volonté. raha ohatra ianao te hatsiaro ny tompo dia ataovy ny sitrapony C'est la seule chose qui plaît au Seigneur, c'est de faire sa volonté. zay ihany ny zavatra akasitrahan'ny tompo dia mifanaovana ny sitrapony Dans la croix. ao amin'ny azo fijaliana Donc David, il a saisi ça. Il a dit, me voici. tavita na voaray an'ilay zavatra ty ny tompo atongavana Ton serviteur ira et se battre contre lui. ny mpanomponao dia andeha ary ady aminy David, il disait, je veux y aller. hozy davida hoe za andeha Je veux y aller. andeha za Il n'a pas dit, nous allons. tsy niteny io zay andeha zahay Il n'a pas attendu sa femme. Il n'a pas attendu sa femme. tsy niandry ny vadiny Il izy n'a pas attendu les frères. tsy niandry ny ralàny Il izy n'a pas attendu ses parents. tsy niandry ny ray aman-dreniny Mais il izy a dit, ton serviteur au singulier. fa niteny izy hoe mpanomponao amin'ny filaza tokana Donc c'est entre toi et le Seigneur. c'est Zany toi. hoe L'engagement avec le Seigneur, c'est toi seul. zany hoe ny fanoloranao ny tenanao sy ny engagement anao dia entre anao sy ny tompo Ça ne dépend pas des autres. tsy miankina amin'ny hafa io Tu ne dois pas attendre les autres. tsy mila tsy tokony hiandry ny hafa ianao Mais tu dois t'engager pour le Seigneur, toi seul. fa mila d'abord. mandolotra ny tenanao an'ny tompo ianao ianao rery Alléluia. alleloia C'est une tête à tête. tetatety io Il n'y a pas d'intermédiaire. tsy misy elanelana C'est pas que tu vas attendre ton frère d'abord, après tu vas avancer. tsy hoe miandry ny ralànao aloha ianao andeha Mais toi d'abord. fa ianao aloha C'est personnel. personnel Le Seigneur, il a dit, on a partagé dans la semaine, ozy ny tompo hoe zavatra nyzarainay nandritra n'le herinandro moa ty me voici à la porte. indro aho eo ambaravarana Si quelqu'un m'ouvre, raha misy manokatra je rentrerai. dia hiditra Il a dit, je rentrerai hoy zay hiditra androso aho et je souperai avec lui dia hiaraka isakafo aminy aho et lui avec moi. dia izy amiko hiaraka amiko Donc il n'y a que toi et lui. zany hoe ianao sy izy rery zany Il leo n'y a pas ton papa, tsy eo ny rainao il n'y a dadanao pas ton pasteur, tsy eo ny pasteranao il n'y a pas tes collègues, tsy eo ny mpiara-miasa aminao sy ny sisy mais il n'y aura que toi et lui d'abord. fa ianao sy izy aloha C'est ça ce que le Seigneur veut. zay ny zavatra tiany tompo L'intimité aussi. firaisana manokana aminy L'intimité avant tout. firaisana manokana aminazy C'est ça ce que le Seigneur veut. zay ny zavatra tiany tompo Donc David, il se disait, ton serviteur ira. dia araka ny hitantsika teo hoe ny mpanomponao dia andeha Et se battra contre lui. dia hiady aminy Tout le monde va dire, mais qu'est-ce qu'il fait ce petit gars-là? dia ny olona rehetra iteny hoe inona ary ny ataonyity bandy kely ity Un petit homme comme ça, il va se battre. olona kely ohatr' zao ve ny andeha hiady Et ce petit garçon, il a dit, il va se battre. kanefa le olona kely io ny teny hoe andeha hiady a Parce qu'il connaît son identité. satria fantany hoe izy Le Seigneur t'a affranchi. hoe ny tompo efa nanafaka anao Et la parole dit dia hoy soratra masina hoe qu'il nous a donné le pouvoir. efa nomeny atsika ny fahefana Donc quand tu reçois le Seigneur, zany hoe ianao rehefa nandray any tompo tu as l'autorité. dia manana fahefana ianao Ça revient toujours. miverina foana zay teny zay Ça revient toujours. miverina foana zay Les teny chrétiens ne doivent plus pécher volontairement. ny kristianina dia tsy tokony ny anota intsony Un chrétien est libre, c'est un affranchi. fa ny kristianina dia olona afaka On ne doit plus pécher. tsy tokony anota intsontsika On doit se battre tous les jours, tokony hiadytsika isan'andro comme David il a fait. tahaka ny nataony davida Parce qu'il y a beaucoup de Goliaths.
satria betsaka loatra le Goliath. Il y a beaucoup de Goliath à faire tomber dans nos vies. Be dia be reo Goliath eo amin'ny fiainantsika izay mila arodana. Donc si tu ne te bats pas, Ka raha tsy miady ianao personne ne va le faire pour toi. dia tsisy olona hiady eo amin'ny toeranao. C'est vrai, la parole dit que le Seigneur va battre pour nous, Marina ny tenen'ny tompo le hoe ny tompo niady ho antsika. mais le Seigneur veut que toi-même tu acceptes d'abord d'aller. Fa ny tediavin'ny tompo amintsika dia hoe itsika mihitsy aloha ny manaiky hoe handeha. Parce que c'est nous-mêmes qui bloquons le Seigneur parfois. Satria matetika dia tsika ihany ary manakana ny tompo. On se dit dans le cœur qu'on est trop petit. Hoy tsika ao am-pontsika hoe tena mbola kely Nous-mêmes on fait égard à l'apparence à nous-mêmes. Tsika ihany ary ohatry ny manavakavaka ny tenatsika. Nous-mêmes on se dit petit, Itsika ihany ary miteny antsika kely tsika. que je ne peux rien. Tsy afaka manao ninina. Bah, tu vas rester Dia comme ça. mijanona eo dia lasa mijanona eo ianao. Mais le Seigneur t'a donné autorité. Fa ny tompo efa nanome anao fahefana. Donc il dit va, Dia miteny izy hoe mandehana. prêche la parole, Torio ny teny. dénonce le péché, Ambarao ny fahotana. partage la vie. Sarao le fiaina. Madagascar a besoin de la vie. Satria mila fiaina ny Madagasikara. Tananarive a besoin de la vie. Mila fiaina ny Tananarivo. Les provinces ont besoin de la vie. Provinsa mila Les mila côtes ont fiainana. besoin de la vie. Mila fiainana. Ne garde pas la vie seulement pour toi. Aza tehirizina ho anao rery le fiaina. Il faut le donner, il faut la partager. Fa mila zaraina io sady mila omena. Il est temps d'aller. Dia fotoana zao andehana. Il est temps de bouger. Fotoana zao etsehana. On peut se ressourcer entre frères, Afaka mifampahery tsika samy rahalahy. mais dans nos vies de tous les jours, Fa sy ao anatin'ny fiainantsika andavanandro. il faut y aller. Mila mandeha tsika. N'hésite plus. Aza miandry tsony. Ne te retiens plus. Aza mijanona tsony. Le Seigneur est vraiment proche. Satria efa akaiky loatra ny tompo. Il veut un vaillant guerrier. Fa mila mpiady mahery izy. Il veut un violon. Mila olona mahery setra izy. Un violon de le Seigneur, bien sûr. Mazava ho azy olona mahery setra ao amin'ny tompo. Mais pas un violon pour aller taper les gens. Fa tsy hoe olona mahery setra andeha hilako olona fotsiny. Parce que la parole dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Satria hoy ny soratra masina hoe zay rehetra mahery setra zay mandrombaka. Zay no mandrombaka amin'ny fanjakan'ny lanitra. Donc si tu es mou, Dia raha maledaledaka ianao tu ne vas pas avoir part au royaume. dia tsy hanana anjara amin'ny fanjakan'ny lanitra. C'est pour les violents. Fa ho an'ilay olona mahery setra io. C'est pour ça qu'il est dit dans Apocalypse que ceux qui... Qu'est-ce que la sœur a partagé hier? Que ceux qui sont timides Zay mampatonga ny apokalipsy miteny hoe reo osa n'hériteront pas le royaume. sarokenatra dia tsy andova ny fanjakan'ny lanitra. Parce que même étant timide dans le monde, Satria na hoe menatra eto amin'izao tontolo zao le Seigneur t'a donné la force quand tu es converti. dia nomena raha osa ary tsika eto amin'izao tontolo zao dia nomeny tompo hery tsika rehefa tsika mibebaka. Il t'a donné autorité. Nomeny tompo fahefantsika Donc tu n'as pas d'excuse dia tsy misy ala olana io pour dénoncer ta famille. mba hahafahanao manambara amin'ny fianakavianao ny fahotana. Cette idolâtrie dans la famille. Reny fanompo-tsampy ao amin'ny fianakaviany reny. Il est temps de se lever Fa fotoana zao hitsanganana dans ton quartier any amin'ny toerana misy anao any pour dénoncer ces exhumations, mba anambaranao mihitsy hoe fahotana le famadiana. pour dénoncer la religion. Mba anambaranao mihitsy hoe tsy ara-baiboly le fombafomba-pivavahana. Parce que le Seigneur t'a appelé pour ça. Satria zay ny antony niantsony tompo anao. Il t'a appelé pour dénoncer les péchés. Niantso anao ny tompo mba hanambara ny fahotana. Il est temps de se réveiller. Dia fotoana zao tena ifoazana. Il est temps de se réveiller. Fotoana zao ifoazana. Parce que le Seigneur est proche. Satria efa akaiky ny tompo. Il veut une église vivante, Mitady fiangonana velona izy. pas une église morte, Fa tsy fiangonana maty. à s'asseoir tous les dimanches dans les Dia bâtiments. mipetraka lava any amin'ny trano fivavahana Il isan-kalady. veut une église qui œuvre. Mitady eglizy miasa izy. Il veut une église qui se bat. Mitady fiangonana miady izy. Il veut une église vivante. Mitady fiangonana velona izy. Le Seigneur ne veut pas d'épouse morte, hein. Tsy mazava ho azy fa tsy tia vady maty, tsy mitady vady maty zany tompo. Dans la Bible, en fait, on est considéré comme son épouse. Satria tsika ao anaty baiboly ao dia ozy ny tompo hoe fofombadiny tsika. Sa fiancée plutôt. Fofombadiny. Donc si on est mort, Dia raha maty tsika il ne va pas épouser quelqu'un qui est mort. dia tsy andeha hanambady olona maty mihitsy izy. Il veut quelqu'un qui est vivant. Fa mitady olona velona Il izy. veut quelqu'un qui vit.
mitady olona mananaina qui vit sa parole zay miaina ny teniny tous les jours. isanandro isanandro. Parce que parfois tu peux vivre la parole, mais à un moment tu peux t'endormir. Satria indraindray ianao mety miaina an'le teny fa Matory indraindray. matory indraindray. Donc la sommeil, c'est la mort. Zany hoe mitory maso zany dia fahafatesana. Le sommeil spirituel, c'est la mort. Le fahafatesana le torimaso ara-panahy io a fahafatesana. Il est temps de se réveiller. Dia fotoana zao ifoazana. Alléluia. Alléluia. On va prier. Ivavaka isika. Père, Raio, merci pour ta grâce. misaotra noho ny amin'ny fahasoavanao. Merci pour ton amour. Misaotra ny amin'ny fitiavanao. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Misaotra noho ny amin'ny asa-pamonjena teo amin'ny hazo fijaliana. Merci pour l'humilité que tu as manifestée à la croix, Seigneur. Misaotra tompony amin'ny fanetretena izay nasehonao teo amin'ny hazo fijaliana. Parce que tu as porté, Seigneur, nos péchés Satria ianao mitondra ny otanay et tu nous as donné autorité. dia nomenao fahefana zahay. Merci, Seigneur. Misaotra tompo. Seigneur, ce matin, Tompo amin'izao maraina izao nous voulons encore, Seigneur, te prier dia mbola te hivavaka aminao zahay parce qu'on a besoin de toi, Seigneur. satria mila anao zahay tompo. Nos vies ont besoin de toi, Papa, Mila anao ny fiainanay dada pour nous délivrer, mba hanafahanao anay, pour nous arracher du péché, mba hanongotanao anay amin'ny fahotana, pour nous redonner la vie, mba hanomezanao anay indray ilay fiaina, pour nous redonner la violence, mbola hanomezanao anay indray ilay fahasahina, pour nous redonner le zèle. mba hanomezanao anay indray ilay hafanampo. Parce que toi seul peux nous donner, Papa. Satria ianao rery ny afaka manome anay. Toi seul peux nous restaurer, Seigneur. Ianao rery tompo no afaka manangana anay indray. Toi seul peux nous libérer, Papa. Ianao rery dada no afaka manafaka anay. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Misaotra tompo. Merci, Seigneur. Misaotra tompo. Alléluia.